Halleluja. De tahin'Andriamanitra ataon'indray tsika rehetra amin'ny fifaliana lehibe indray no miarabana antsika rehetra izay tratrantsika eto androany a. Miarabanao a tonga eto amin'izao fandarana izao indray a. De ny fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana. De manona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary de miarabanao raha zay rehetra tonga eto a. Anabavy mama Valtina nitako niditra voalohany teto androany a, tahiny Jesosy ianao a. De raha anabavy Mioraka, Marie Rafa, Olgaraja Mandimby, Felina Rakoto, Lovlitina, Erika Raka, mama Valtina, Tina Rakoto Arzaka, Itody Raonso, Yasina Ranay Voarson, Tsika Rakoto, Laurence Rakoto Arso. Efa hitako teto ve zay? Fa miarabanao na androandro anao vo eto a. Nefa rehefa teto de arabaina foana ihany koa. Anabavy Aina, Iama, Marijo, Preta, Mapiolina, Jotina, Lantinirina, tahiny Jesosy nareo rehetrarehetra. Tena faly mahita anareo ary faly indray hanomboka ny herinandro ty vaovao miaraka aminareo indray a. Natao zao fandarantsika zao raha androany no miaraka aminay eto de teny aminao hoe tsy kisendrasendra ny hatongavanao teto fa misy antony nahatongavanao teto. Tsy zavatra mitrangatranga ho azy zany fa misy antony ianao tonga eto io a. De teny aminao hoe tonga soa ianao ary natao anao mihitsy zao fandarana zao ifampaherezana angalana hery a, ampiakarana finoana de angalana tsy fiany amin'ity fiainana ity satria mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra, mahafinaritra ny manompo an'Andriamanitra. De andramoka izao fa tsara Jehova ary sambatra zay mialoka aminy a. Anabavy Aja Skapatitsi, anabavy Lovaso, Ralatojo, Armande Lalao Solofinirina, Alléluia, Marie Gilda, Sandra Lalaina, Itody Raonso, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Fiadana tompo amintsika rehetrarehetra, fifaliana vita fiadanan'i Kristy a, anapaka anatsika tsirairay avy a. De maretatra amin'ny farany fa iaraka tsika eo amin'ny adiny ray sasany latsaka eo a. Iaino hira, ivavaka, iaino toriteny ifampahery a, ka de mahereza tahiny Jesosy a, Lucie Only. Ndao ary a, ivavaka tsika ho an'izao fandarana zao aloha hoe tsika mivavaka aloha mba tena ho feno fanatrehany fanamasina, mba tena ho feno kasika. Ka ninona ataontsika eto na ivavaka na hira na iaino toriteny a, de zao fotsiny a ampairanao an'izao fandarana zao. Ivavaka ary anabavitsika Rodine avy any Koweït a, izy nitondra mivavaka an'izao fandarana zao a. Tahiny tompo anabavy Rodine. Tahiny tompo daholo antsika rehetra de manonona fiadanan'ny tompo anapaka ao am-pontsika tsirairay avy amin'izao fotoana an'izao. De mbola hiara hivavaka isika, mipetraka antsika eo am-pelatangan'Andriamanitra izao fotoana izao de mbola hiara hivavaka antsika. Jesosy malala mbola faly de faly izahay misaotra anao amin'izao alina izao satria nitantanina sy narovanao izahay nandritra n'iny herinandro lasa iny ka hiditra amin'izao herinandro vaovao izao izahay amin'izao androany. Isaoranay tokoa ianao Andriamanitra noho nitantanana fierovanao anay nandritra n'iny tontolo andro iny ka mbola tafahoana eto izahay tsirairay avy amin'izao toerana izay misy anay izao. Ka resy tompo eo izay fisaorana tolotra ianao mba voninahitry ny anaranao izany. Ary ankehitriny Andriamanitra nandritra n'izany herinandro izany Jesosy malala de mety misy zavatra izay tsy araka ny sitrapona Jesosy malala izay nataonay tsirairay avy. De eto izahay Andriamanitra de mangataka famelan-keloka eo aminao mamindrafo aminay tsirairay ianao amin'izao fotoana izao. Ankehitriny Jesosy raisy ny fonay sy ny fanahinay atolotra ianao izany Andriamanitra ary amin'ny fonay mady Andriamanitra anoranay izany tenanay izany. Ankehitriny Andriamanitra de tonga amin'izao ora sy fotoana izao izahay izay handeha handrenesana ny teninao, handeha izay hampahery ho anay amin'izao fandaharana izao Andriamanitra de mangataka amina tompo raha misy izay namanay izay manana fikasana handeha hiaino izany hiatrika izao fotoana izao Andriamanitra de aokanao Andriamanitra hitantana sy hiaro azy ary afengiany diany mba ho tonga soamantsara eto amin'izao fotoana izao. Tompo ary hifandimby eto izahay Jesosy malala izay hanao ny asanao. Tonga eto Andriamanitra ny mpanomponao izay tonga teninao de mangataka aminao Andriamanitra de hanindry ny lelany, ampahitra ny masiny
ary engane tompo izay teny izay ataoneto mba tsy hoisy very na leteraray aza mba ho tanteraka sy lavrary izany toeny toriteny izany ary ny tenanay ny fonay rehetra izay hiaino izany teny izany reto izay namanay hiaino izany teny izany Andriamanitra dia mangataka amina tompo mba hitoetra ny toerana izay misy izy rehetra tsirairay avy ary tsy ho eto aminay Andriamanitra ny fanahina masina mba hahafahanay hiaino izany teny izany aoka niasany devoly Andriamanitra tsy azo hanjaka eo amin'ny tenany tsirairay avy ary arakofo amin'ny mpanomponao izay hitoriny izany tenina izany ary ny mpanomponao izay hamelabelatra izany toriteny izany Andriamanitra dia apetraka eo amin'ny pelatannanao hanatanteraka izay programa izay atao eto ary aoka Jesosy malala izay fidirana izay atao eto dia hampahery ny tsirairay avy ary izay vafoka firenena mbola apetraka eo am-pelatannanao engane tompo ny asan'ny devoly tsy hanjaka amin'izao toerana izay misy anay izao mba hanahy Andriamanitra hanjaka eto hanatanteraka izao izay fotoana izay atao eto izao matoky Andriamanitra samby hanana hery izay ary samby mba haharitry amin'izany fotoana izany dia apetraka eo am-pelatannanao izao vakoka izao ka matoky anao izay tompo misaotra reo misaotra Jesosy malala Alleluia amen. Alleluia misaotra betsaka ny anabavy rodinitsika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay andolotsika iano hira aorinan'ity hira ty dia hitoriteny amintsika eto elany ela dia hitoriteny amintsika eto ny anabavitsika Marizao avatsy États-Unis miaraka amin'ny anabavy Jenira Barmour zareo samy any États-Unis izy miravavy androany izy hitoriteny voalohany eto amintsika eto aorinan'ity hira ity maina moa izy no mitoriteny eto amintsika eto ny antony dia satria reo ankizy mitoriteny rehetra dia olona efa vita batisa daholo anabavy Marizao dia efa vita batisa na tsy teto ary izy ny vita batisa efa tany amin'ny fiangonana hafa eto amintsika tsisy batisa averina zao rehefa batisa ny rano be nataiza nanaovana azy ianao fa fotsiny miampy fianarana baiboly eto amintsika mba hahatonga anazy miaraka mitovy amin'ireo ankizy ireo na misy sendrasendra tsy ampy tany aloha tany na ny amin'ny fitondratena ny amin'ny fahamasinana sy ny sisa ny amin'ny fianarana ten'Andriamanitra dia efa navita an'izany efa nandipasana navita an'izany leson'izany koa izy ka androany halleloia dia mampaherezitsika izy anatin'ny tirity fa dia androany dia hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto ny anabavitsika Marizao avy any États-Unis ka dia andao ary aloha ataontsika tirity fampaherezantsika dia aorinan'izay hiditra avy hatrany izy amin'ny tenin'Andriamanitra raiko za misaotra anao fa mba novidina ho mpiasanao ka na dia tsy mendrika aza dia nomenao anjara anao ny asanao dia tsika rena samy mitena zinona moa Andriamanitra ianao io koa ilain'Andriamanitra ianao io Armande Lalao Rasolofiny Rinina izy avy ny mbola tsy ho avy zany ndrery karaka zany miandry fotsiny zany sisa fa hotanterahana tsy hoe ny batisan'izany na rehetrarehetra izay mazoto ataontsika nompan'Andriamanitra ataontsika nompan'Andriamanitra fa kasika an'izany misy moa toriteny hoentiny androany dia andeha tenitsika anatin'ny dite ka ambarako eto zao Andriamanitra ny fahavozantenako anompo anao ary tsy andrarakely miadoa fa anao ny asanao tokoa menofinaritra isika rehetra andao ary halleluia nefa hito fatoloranao ambarako eto izao Jesosy nifafoiza tenako
tena anao ny asanao teneny mihitsy na ny saiko na ny haiko alleluia miandroko rehetra hoe ny fanaiko jesosy foto aretiko manao maneke fotsiny anao fa andriamanitraovanao ao fitaovana eo ampela tanan'andriamanitra ny tsika rehetrarehetra ny havana zava mifanohitra mibaikona naitondra-ny fiangonana hanao ny fanao ny zao tontolo izao gambaraketzao ny fafoizan-tenako anopanao aiko tiadrana-kilomiadoa fatena hanao ny asanao toko rahanizatona-ny ato niandroko-niareko ny fanahiko Jeso voyoary hoentiko manao tsy manefiza ho fanoko-piza raitsinao izao ny rikoy satria maniry ny fanahinao ambomba Jesosy mombanao aneny fanahin'andriamanitra dia teneny kanasa taona fivoriana Jesosy dia tsy ho aroaroko faratsiana ianao tsy afoina asaraka ianao tsy afoina asaraka raha ianao no miaraka amiko tsisy asa tsara zay tsy efako misy asa tsara izay tsy efako gambaraketzao ny fafoizan-tenako anopanao tsy fa tenanao ny asanao toko Jesosy na ny saiko anany miandroko miareko ny fanaiko Jesosy foko anao manefiza ho fanoko-piza rahanizatona-ny ato niandroko-niareko ny fanahiko Jeso voyoary hoentiko manao tsy manefiza ho fanoko-piza. Halleluia sotra an'andriamanitra tsika amin'izany iry zany a maneke anao ampiasain'andriamanitra mety ozy kamby ianao hoe tenina tsy haiko zany ampiasain'andriamanitra zany ka tsy ianao ny ampiasa fa andriamanitra ny ampiasanao ianao fitaovana fotsiny ihany fitaovana eo ampelantanan'andriamanitra dia andriamanitra ny anao ny sisa rehetrarehetra
fa mahery izy ianao satsika iano ten'andriamanitra izay hoentiny ny anabavitsika fa tenena taminao teo fa anabavy Marie-Jo nitondra ten'andriamanitra amintsika eto androany ary isaoranazy zany fa de tafiditra ato anatin'ny ekipa mpitoroteny indray aloha izy zany de antenaitsika fa hotahin'andriamanitra izy ary androso manatin'izany asa n'andriamanitra zay ho ataony eny en ligne ihany aloha ty ohatrany hoe ohatrany tsotsotra ny fahitan'ny olona azy fa tsara fantatsika fa tena altarany Jehova izao fandaharana zao ary izay manao an'izao fandaharana zao tsy mandray an'izao kilalao ary tsy mandray an'izao fanalan'andro fa tena asan'andriamanitra feno izao ataontsika izao de tonga soa anabavy Marie-Jo tonga de omenanao avy hatrany ary ny fitenenana anabavy Marie-Jo afa-tsy États-Unis no hitondrantsika ten'andriamanitra androany tahiny tompo ary ianao anao ny fitenenana manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ao amintsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharan'izao indray androany fifaliana ho ary avy ny zaran'ny ten'andriamanitra amintsika amin'izao fotoana izao ny ten'andriamanitra izay angalantsika fampaherezana androany dia ao amin'ny Isaia 2:20 vakitsika aloha soramandry amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny amin'ny mpanompon'i Jehova mpitondra famonjena ho an'i Israely sy ny firenena rehetra hitarika ny jamba amin'izay lalana tsy fantany aho ary amin'ny lalana izay tsy fantany no hitondrako azy ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany ary ny totoana alamako tsara izany zavatra izany no ataoko aminy ka tsy amelako amen tsika ry havana rehefa nanolotra ny tenantsika sy ny fiainantsika ho an'i Jesosy dia izy ny malala izay tondrana ny fiainantsika tsirairay avy mety tsy azoazonao androany hoe inona ary ty zavatra hitondran'Andriamanitra ny fiainanao ty androany fa zaho miteny anao ry havana hoe misy antony io mety hoe manjavozavo mety hoe hoaiza ary zany lalana zany hitondran'Andriamanitra zany fa androany ry havana ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika fa itsika le jamba hitarika ny jamba amin'izay lalana tsy fantany aho izy tsy fantatsika tokoa eo entin'Andriamanitra ho aizitsika io fanoloran-tena ataontsika isan'andro eo anie tsy hoe ataotao foany fa tena hoe rehefa natolotra ho azy ny fiainanao sy ny aminao rehetra dia zao ny 1% anao fa ny 99% dia an'Andriamanitra satria efa anazy ianao raha tena efa azo antoka fa tena efa an' Jesosy marina ianao efa mibebaka marina ianao efa tena nanolotra ny aminao rehetra ho azy ianao dia marina aminao ty teny ty ry havana any amin'ny lalana izay tsy fantano izy ny hitondrako azy ny maizina dia ataoko mazava eo anoloana izy ary ny kitotoana alamako tsara aleloia Andriamanitra ry havana tsy mitondra antsika amin'ny zavatra amotika antsika izany tsy fantatra ianao manaraka an'izao fandaharana izao mety mandalo zavatra sarotra ianao amin'izao fotoana izao ianao nefa nanolotra ny fiainanao ho an'i Jesosy efa azonao antoka fa an'i Jesosy ny fiainanao dia mandalo zavatra sarotra ianao mety hoe tsy fisim-bola mety hoe vady maditra mety hoe zanaka maditra mety hoe tokantrano tsy milamina mety hoe zavatra maro mety mandalo aretina ianao maro ny zavatra mety hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika ry havana mety hoe very asa ianao tsy fantatra ianao tonga eto androany fa zao za miteny aminao hoe io lalana izay hitondran'Andriamanitra anao io dia lalana tsara io lalana hitondranao amin'ny fiadanana io fa tsy hitondra loza ry havana za manokana raha nanaraka n'ity fandaharana andramoka izao ty ry havana teneniko anao zany fa tsy mieritreritra mihitsy aho hoe ho tonga ohatr'izao hoe ho lasa
nitoro teny amin'izao fandaharan'izao a raha vao tamin'ny avrila nahitako an'izao fandaharan'izao voalohana teny anko anareo fa Andriamanitra ry havana misy antony a tsy kisendrasendra nitondrany tamin'izao fandaharan'izao fa nanana planina manokana amin'ny fiainako. Aleloia. Zany mahatonga mitoro eto amin'izao fotoana izao. Lalana izay tondran'Andriamanitra anao dia tsy hitondra loza ho anao, tsy hamotika anao fa ho any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa hatrany hitondran'Andriamanitra fiainanao rehefa nanolotra ny fiainanao azy ianao. Izany mahatonga aza miteny ry havana hoe amin'ny lalana izay tsy fantano izy no hitondrako azy na ny maizina dia ataoko mazava eo anoloana izy izy ary mikitotoana ho alamako. Dika izany ry havana dia tsy ho ratsy mihitsy ny vokatry io fitondran'Andriamanitra ny fiainanao io androany. Ohatrana manokana dia izay tonga toy izao a ny fitondran'Andriamanitra izay tsy takatry ny saiko, izay somary mitsiditsidika ihany amin'ny teto amin'ity fandaharan'ity nefa izao tondran'Andriamanitra. Aleloia. Tsara Andriamanitra fa ianao manaraka an'izao fandaharan'izao tsy fantatrao hoe hoentin'Andriamanitra eto ianao, misy tian'Andriamanitra tongavana amin'ny fiainanao ry havana matotonga eto ianao a. Ekeo ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Mety misy famangin'Andriamanitra ny anatinao any ianao manaraka an'ity fandaharan'ity. Mety hoe eto no hitahian'Andriamanitra anao dia ekeo ry havana, ekeo foana aloha na tsy azoazonao ara fa Andriamanitra ry havana dia endry Andriamanitra mahalala ny hevitra hiverana olona izay efa nanolotra ny fiainano anazy. Dia androany mino ary havana fa nampahery antsika izany fizarana sy nataoko izany tamin'ity androany ity fa nahamasina ny hikasika amin'ny fotsika amin'ny lala izany teny izany. Aleloia. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Aleloia. Aleloia. Sotra betsaka anabavy Marizô. Ny ady izao ny finoko. Aleloia. Tsy hitanareo mahafinaritra ve le toroteny voalohany foy famafonja ho avy ny fotoana ohatr'izany daholo reo ankizy ireo, ohatr'izany daholo samy nahenonany izany daholo reto ankizy mpitoteny ataontsika eto ohatra na efa samy ataon'ny groupe atary dia misy olona voaniditra dia any arina be anita tara ny any toroteny eniko voalohany teto nisy ny anabavy Marizô toroteny amin'izany anabavy Marizô dia efa eto ohatran'ny ankizy rehetrarehetra toroteny ny anabavy Marizô mba nampahery mihitsy tamin'ile toroteny ohatray dia tadiditsika daholo hoe tamin'le tamin'izay. Zany toroteny izany zao mety misy olona ny arina any sotra anabavy Armande Lalao nanana fedanam-pohatra amin'ny anina dia misaotra ny anabavy izy koa le nyteny lavalava teo anabavy hianatra ny irina sotra anareo. Aleloia. Dia mampahery anay zany satria tsy verimaina ny fotoana lanintsika eto raha vao zany fa mahery nareo avy fotoana isy teny mihitsy hoe za raha nabavy le toriteninao tamin'ny any iny natonga ana ohatra mahafinaritra kely ohatra zany anisy fotoana zao za taloha mbola tamin'ny vona nanomboka ny vavaka dia fijorona vavolombelona dia tamin'izany nisy olana be dia vany olana dia ny ataoko tsy mbola mitoriteny fa mijoro vavolombelona entiny fitarika any mijoro vavolombelona eny amin'ny radio ohatra zany dia misy olona mandray dia rehefa nyrina be an'izay misy olona miteny le fijorona vavolombelona nataonao keny natonga ana teto e. Aleloia. Avokoa zao ny fotoana isy olona hiteny an'izany hoe le toriteny anabavy Marizô tamin'iny nampitodika ana ary mahatoka fa tena hosorana zany teny zany dia andrisika olona maro indray tahaka io teneny anabavy an'io androsoa amin'ny lanindalina kokoa. Fa androantsika etsaka an'izany tokoa tsika hoe mahavariana Andriamanitra miloha nidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra aloha dia manamarika amintsika ihany ny etsika tsika moa manana fikambanana anankiray izay azo atao hoe miaraka amin'izao asan'Andriamanitra ataontsika izao nefa ezahana ihany koa sarahana satria misy olona mety hoe tsy voatery mpanaraka an'izao fandarana zao fa nefa te hanampy ny manitra. Tsika manana an'le fikambanana atao hoe Gamaliela, groupe Gamaliela. Gamaliela zany moa dia anarana fariseho tsara fanahy anankiray izay nampiofana sy nampianatra ny Paoly izay nanao zavatra tany amin'ny mangingina tany amin'ny takotakony. Dia tsika dia miezaka manao zavatra ohatr'izay zany hoe tsy dia be
oeraoera ho ny fomba fitenin'ny olona am'izao fotoana zao tsy de be an'izay tsika fa tsika zany tena miasa tsika anampiny mahatritsika de efa nanao etsikatsika tamin'ny tom-pianarana lasy iny de anao ndray tsika ary tsy janony tsika raha mbola misy koa ny azotsika atao raha mbola tahin'andriamanitra koa tsika de ho fitahina manodidina de manentana anareo zany a izay miaino an'izao fandarana zao fa misokatra indray a ny fanaterantsika ny tsipaipaika ao amin'ilay gropy gamaliela izay anapitsika ny akisy sahirana ny Madagasikara indrindra fa ny classe d'examen ka efa tapaka atao amin'ny fivorina fa ny classe de 7e zany hoe ny ankizy anala fanadinana CEPE zany a no hotoanantsika taka tamin'ny fanantoany hotoanana fitaovam-pianarana ndray cahier a stylo a sy ny sisa izay azotsika atao de manentana anao raha misy azo ny tananao atao tsy voatery amin'ny 20 € ianao na 100 € koa alleluia fa na misy ary 5 € any aminao de tadidio fa raha ianao reny na defa niny any a de mety tsy de avita nininy kely ny vitany fa raha iny 5 € anao iny na 10 € na 20 € na 50 € na 100 € na zay misy any aminao fonao atambatritsika eto a de ho ny fomba fiteny hoe raimbilanja 5 lasa ariary a ary io ariary io tahin'andriamanitra ho ataony ariary 2 a de avita zavatra mahavita zavatra vitan'ny ariary 5 a satria mofo 5 sy azandrandro hoentsika mbavaka reo a de hoentsika anapinany mahatra de raha manana fanirinanao an'izany ianao a de mandefasa MP ampiko a de afaka mandefa vola aty ianao a ho angonitsika ankoatran'ireo mpikambana amin'ny groupe Gamaliela zay isaoranay mivady be de be mihitsy ankehitriny a tena mahavita zavatra izy ireo tena na hevitra na fahamatorana na fanataterahana na fahafoizana de ao amin'izy ireo daholo sady dolona matahotra an'Andriamanitra mivavaka daholo de mahafinaritra be ka de mahireza misokatra indray zany ny ohatrany hoe taona kely ohatrany hoe ino moa zany ohatrany hoe fotoana iasantsika fotoam-piasana de alefaso azo ny tananao atao a fa hoentsika reny a anasoavatsika ny hafa mbola vola daholo ndraisika fanirirantsika mety andray zavatra hoe rehefa aorina andray akanjo na zavatra ohatry zany boky sy ny sisa alefatsika any a fa miandro fotoana malalaka kely za anao an'izay fa vola aloha ny aingana indrindra de vola ny alefatsika any Madagasikara de ataotsika mety tsy de havita zavatra hoe firy fa mahavita tokoa nefany a mba havita tom-pianarana ny a ny cahier sy ny stylo zay olazaitsika hozarintsika amin'ny ankizy ireo zay no ela fa hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika Isaia 2:10 andiny 5:10 novakitsika aminaran'i Jesosy hitarika ny jambany amin'ny lalana tsy fantany ary ny lalany amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy ny maizina de ataoko mazava eo anoloany ary ny mikitotoana alamako tsara izany ny zavatra ataoko aminy ka tsy amelako tsy amelan'Andriamanitra zany alleluia tsy amelany zany zavatra tsy amelany zany tsy avela raha tsy vita ireo zavatra tenenin'ireo ny mikitotoana alamaina ny maizina atao mazava ary lalana tsy fantatra atao lalana etsenjery alleluia jambo zany moa ahoana tsy mahita ninnininy zany entin'ny olona tantanan'ny olona zany ny jamba de miala avy any an-trano izy tantanan'ny olona de apetraka eo de tsy afaka miala eo izy raha tsy tonga indray le olona makazy de mitantana azy mody de mijaly ny jamba de ny jamba ohatrany tsy de tena misy ninona zavatra vitany matetika tsy mitovy amintsika izy io mahay asa tanana be raha mahafantatra olona mpanao asa tanana mpanao an'ireny akanjo ba reny fa tena variana ao ampijerena azy miasa jamba izy de manao ohatra hoe mahavita akanjo de refrefesiny eo anao tsapatsapainy ny soroka ao de fitroka de anao vao mialany de fantany rado zany ihany zany a manana an'izay aloha izy fa eto a de fantaritsika tsara fa vitatsika be dia be eny anabavy Armandy mahafinaritra tahiny Jesosy de mankasitraka tsika anabavy Marie-Jo ampahirizika tony mihitsy mpitoro teny eto ka de jamba zany a tsy voatsika be tabe izy amin'ny lafiny zavatra fa amin'izany izy mahavoatsika asa tanana maranitra be ny sofina fa na andeha hifindra toerana fotsiny de efa mila olona izy tsy mahafantatra hoe ariny lalana ohatra zao ary zao raha avana ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra de tia mitarika olona jamba ohatra zany zany hoe tiana lazaina amin'le jamba de mety tena jamba rabaky teny a mety
azo lazaina ko hoe jamba amina zavatra hafa hoe tsy mahafantatra tsy mahita ny zavatra tsy mahafantatra ny zavatra ho ataony io fa ho tantanin'andriamanitra anao an'io ary rehefa jerentsika ato amin'ny baiboly a de saika ohatr'izay daholo misy olona ohatriny tsy hitanao mihitsy hoe tsy tokony anao an'le zavatra ianao tsy haiko mba mahita an'izany hoe misy olona ngery avana malala hitanao mihitsy sy hoe manana tanjona izy fa ianao mihitsy miteny hoe tsy raha misy olona zao 2 metatra sy 10 nefa izy te ho basketeur professionnel de mitsiky fotsiny anao miteny aminy hoe tena zany hoe tena sura fa anao zay tena tena za tena tianao basket za tena teo basketeur international mihitsy na tena le professionnel re mihitsy izy amin'ny 2 metatra sy 10 de izy hoe tsy alonanao baolina na hoe tsy alonanao zavatra hafa tsy alonanao zavatra hafa tsy alonanao vando nefa misy olona mitady glasy nefa tsy ampiny fa tena misy olona ohatr' zany mi-insiste mihitsy za basket izy amin'ny foika de tsy mety na hoe ohatra hoe teo pikabary ianao nefa anao lasarokenatra tena tsy samiteny eny amasom-boaka ianao tena le tsy samiteny miafina any ambadiky ny vadinao raha lehilahy nefa ianao te hanao pikabary zany nge vo misy na tsy amena fitenena ary de tsy maintsy miteniteny eny amasonao hoe pikabary zany to de tsy mety te anao azakazaka lavitrezaky ianao nefa ianao mety asmatika za iny any asa zany tena te ho atleta lehibe nefa anao miakatra tohatra makany ambony nefa anao an'iny te ho atleta de inona zany tsy mety zany zany hoe misy ry havana tena misy eo amin'ny fiainana misy olona tena diso filière diso taranja tena diso taranja te hanao mpahandro sakafo anao nefa tsy zavatra tsy tianao mihitsy raha avy toto avy de sasanao am'le ina le amin'ny passoira ohatra nisy anabavy taloha tam'izay mbola kely nanao zany raha avy toto ny laoka natao tanaty passoira de sasany de tsy raha avy toto ny laoka le tam'izay fotoa zay fa soloina sosiety fa le raha avy toto lasa daholo le raha avy toto nefa anao te hanao mpahandro zany zavatra tsy hitanao mihitsy tsy mety aminao fa ny tena marina misy ny olona atao hoe diso filière be de be fa zao ravana malala andriamanitra mitady olona diso filière ary olona diso filière daholo ny nentin'andriamanitra tena marina zany teneniko anao zany hitarika jamba ny amin'ny lalana tsy fantany sady efa jamba sady ohatrany efa jamba lalana mbola tsy fantany koa ny jamba nge ravana misy lalana efa fantany tsapatsapainy am'le tehana fotsy de efa fantany hoe eto rehefa eto mipita tapatsapainy ty poto ty misy jamba efa jamba izy fa mahafantatra ny lalana lehany memena vavy soa mefa satria mpahandro izy mantsy mahay sakafo alleloia aza manasa raha avy toto de zao hitarika ny jamba amin'ny lalana zay tsy fantany tsisy hevitra mihitsy am'izany zany zany raha tsy andriamanitra no mitantana raha tsy eo andriamanitra mitantana de tsisy hevitra mihitsy ny am'izany jamba zany satria lalana sady tsy fantany izy nefa jamba fa amin'andriamanitra zany ny tena izy amin'andriamanitra ary andriamanitra te hitantana an'izany olona tahaka zany sady efa jamba ny lalana tsy mahazatra azy fa tiako tantanana ho tonga any amin'ny toerana tiany andehanana alleloia alleloia hitarika jamba de jerenao fa rehefa mahita tsika de ohatr' zany daholo reo olona ao amin'ny baiboly reo olona tsy tokony eo am'le toerana olona tsy tokony havitan'le zavatra fa mahavariana andriamanitra otrany hoe te hilalaovy andriamanitra sa andriamanitra ve tena marina andriamanitra tena tehany eo fa zany ho izy
misy zavatra tiako atao de tanteraky ary Andriamanitra de io mihitsy tiany aseho fa jambanginareo sady tsy mahita lalany fa rehefa za mitantana anareo de za mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako matokiana fotsiny ianao jerenao Mosesy teka tsika jery ten'Andriamanitra jery olona vitsivitsika hoe olona tokony no tena diso filière mihitsy tena diso taranja mihitsy ny antson'Andriamanitra azy i Mosesy natson'Andriamanitra any amin'ny Exodus toko faharoatsika mahita an'izany ten'Andriamanitra zany de nahita an'le roy meme izy any amin'ny Exodus toko fahatelo any de nitenen'Andriamanitra izy amin'ny 17 efa hitako zao ny fahorian'ny oloko zay efa ny Egypta rehefa reko ny fitaraina noho ny ataony mpampiasa azy eny fantatro ny alahelony de efa nidina zao ka monjy azy amin'ny tanany Egyptiana ka hitondra azy hiakatra any amin'izany tany zany ho any amin'ny tany soa malalaka tosososo malalaka da ny amin'izay tany tondratra nono sy tately ny tena marina 17 mbola nieny fotsiny aloha Mosesy inona ary ny tian'Andriamanitra tongavana amin'izany inona ary ny tian'Andriamanitra tongavana amin'izany any amin'ny 17 nilatsaka ny teny koa avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoakavany Egypta nahazo asa tsy fidiny Mosesy tsy fidiny Mosesy riavana tsy te hiverina any Egypta zany Mosesy nge riavana tany no mitsoky tsy te hiverina any mihitsiny izy satria misy olona any mikatsaka ny ainy ary ny enjehan'ny olona io ireo olona ireo no ny elany tany Egypta zany tsy te hiverina any izy antony ray ngezabe zay fa antony ray faharoa ngezabe koa de zao i Mosesy 10 amin'ny Exodus toko fahaefatra i Mosesy de olona vakitsika Exodus toko fahaefatra 10 ary Mosesy tany Jehova tompo fona aminao fonay tena diso adresy ianao Andriamanitra tsy taranjako zay Andriamanitra fona aminao olona tsy mahay mandahateny na hatrany aloha na hatram'izao itenenanao amin'ny mpanomponao zao azy fa votsavava sy miadabiteny efa tena atao io fandinenan'ny zavatra mahazo a Mosesy io de ianao efa nahita olona nanao ohatrao de miarabanareo i anabavy mambaly tiana sy itody raha ony soa ohatr'ohatry zany sady miambakavaka fiteny no miadabiteny zany hoe olona tsy tokony ikabary raha zany ny olona mikabary mandro ny loka ny mpikabarinay mivady tamin'ny mariazy raha mijery anazy izy zao mety tsy alahelo izy raha teneniko hoe lavalava ihany le kabary teo ampisakafoanana fa neke nitsonika hatramin'ny gâteau satria nasiana an'le labzy mitselatselatra zay le gâteau de izy hoe hivavaka ho an'le sakafo saiky loza efa loza kely mihitsy la adiny ray kabarin'le sakafo nefa le traiteur efa nanapirehitra an'le tsiotsio am'le gâteau tsonika teo am'le gâteau le izy fa adiny ray tsy vavaka fa fanazavana momba ny sakafo ny mary ka raha andahateny ianao de misy ny fotoana teny kely misy fotoana fa eto andahateny zany zay mihitsiny tena mila olona tena maramavava tsara satria andresy lahatra ny Farao fa riavana malala hitatana jamba amin'ny lalana tsy alitsy tsy azo ny alendray Andriamanitra eto riavana malala riavana ianao andahateny iteny hoe avoako reo olo reo olona efa jato taona ny teo teny ohatry ny ahoana moa riavana ny afahanao mandresy lahatra olo ohatry zany manahoana Farao de za zany ny rahan'Andriamanitra eto mba ohatran'le tsisy connexion hitanao rehefa tsisy connexion re anabavy beta de ohatry zany ny feoany de merabanareo sany satiako eto
izy tsy hoe zany no fiteny fa le connexion de ohatra zany mitsika mosesy mibara reo keo fotsiny de mba voay le zanak'Israël inona ry avana ny teny alahatra am'izany tsy hitako tsy aloha tsy mandeha tena mala aloha tsy mandeha nefa izy andeha ho izy andeha an-dahateny fo izy Andriamanitra tantana ny jamba amin'ny lalana tsy hainy za no mitantana tsy hainao ny mandahateny fa za no mitantana anao halleloia hoy izy Andriamanitra hoe Jehova taminy iza hoy nanao mivavany olona ary iza ny nampamoana sy ny mamparenina ary iza ny mampahiratra ny mampajambo tsy za va tsy za Jehova va ko antriny de mandehana fa iza omba mivavanao ka hanoranao zay lazainao raha tsy Andriamanitra mitantana am'izany tsy possible zany tenina aloha to de mijanona raha tsy Andriamanitra inay ane le namako efa tantaraiko anao teto misy namako zay ny andra teny anglisy zay taloha tany Akatso voalandrina raha hoe any Akatso anao efa andra teny anglisy de efa zavatra tianao zany le teny anglisy efa talohan'izany aloha de efa niandra teny anglisy fa niandra teny anglisy talohan'izany zao zay anoka tamin'ny taona telo amby sivifolo niandra teny anglisy de tamin'ny taona enina amby sivifolo na fito amby sivifolo angamba teny Akatso tsy tadidiko tsony na dimy amby sivifolo tsy tadidiko fa roa amby sivifolo tany zay niandra teny anglisy nanomboka de efa tiano zavatra tianao de efa afaka baky ianao de efa inony tianao anovozana any ka rehefa mianatra ny Akatso ianao ho antsika zay efa nianatra teny de efa tena maka spécialisation mihitsy ianao zany am'le zavatra ataonao nampalahelo de zao ao anatin'ilay teo sady mampalahelo izy somary nampime de mialatsiny aminao raha misy olona oroatran'izao mianao zao fandaran'izao le rahalahy anankiray raka taminay izy sima taloha misy an'le voajanahary manao anany neto de ny feony tena vari zay fa izy niditra niara-nanao taminay tao amin'ny sapana teny anglisy de mialatsiny fa tena diso filière fa rehefa tonga izy ravana izy maditra izy koa tena niazoko zany ohatrany hoe tena izy maditra be zay raha lanaina raha mbola maino anay eto raha lanaina mihina rehefa mivavaka fa tena tsisy fianarana vana rehefa ao izy tara matetika morning de vataitra le madama maninona miarabanao izy madama mi amin'ny de mialatsino izy madama fa ohatrany tara ngana de mas fa tara bisony izy mianina aminao izy madama fa tsy fotony fa tena le bus tena diso filière satria zao any efa tsy any Akatso nge rehefa mianatra any ary na ny fomba efa misy taranja anankiray zay fanatsarana ny fomba fiteninao fotsiny sisa fanatsarana ny ololelanao sy ny molotrao sy ny nifinao efa misy taranja ray zany fanatsarana fotsiny zany anao zany efa olona tsotra io de miteny satria langue le zavatra ho ataonao de manatsara taranja ray manokana mihitsy ohatra zao hoe miteny raha olotsotra zany vao mamaky world of God ohatra de ano efa mba hoe world of God na hoe God's world de mana God's world efa mianatra misy zany hoe diso taranja raha misy olo loatra zany de mialatsiny so de tezy hoe azo amboariny reny entina any amin'ny dokotera de tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra fa tena misy fa mosesy ohatry zany fa raha zay rahalahy zay zao mivavaka be tena mety nataon'Andriamanitra ny sosasosa tsy diso filière satria Andriamanitra hitantana amin'ny olona anankiray mety varintsika misy zavatra tena matetika misy zavatra miseho ohatry zany ohatrany hoe ray ao anatin'ny arivo ohatra olona ray metatra sy 10 fa tena mahay baskety be maharesy an'le olona 2 metatra reny raha ao anatin'ny arivo misy an'ireny ary ny olona ohatr'ireny olona tokony hideran'Andriamanitra
satria reny olo reny de tantanin'andriamanitra jamba tantanin'andriamanitra zany de teny amintsika rehetrarehetra manao hoe ohatra mosesy zany ry havana ilay teneny anavavy Maria zao teo fa jamba ho tantanina makany amin'ny lalina zay tsy fantany tsy mosesy any ange tsy mosesy any misy lehilahy anankiray atao hoe Gideona any ampitsara toko fa enina any ny ahitantsika an'izany tantara zany ny amy Gideona natao inona io Gideona io nahatsona anafaka ny Israely amin'ny tanany Midianina zany hoe tena tokony ho lehilahy tena mpitaritafika zany tena olona jeneraly mihitsy zany amin'ny tafika mahay mitantsavatra sy ndretre tena ohatran'ry Joaba sy ry Abisay izay mpitaritafika Davida tokony olona ohatr' zany farafakeliny izy ary olona ray fa mbola io ndraiky olo natsoan'Andriamanitra io lehilahy io tsy mpiady eritreretina tsara fa tantaran'izy io izy io de olona kanosa olona tsy matoky tena Gideona zany ny toetrany sady olona kanosa de olona na ny tena ary tsy mety matoky tena mihitsy tsy mety soila amin'ny zavatra ataony mihitsy izy de misalasala olona fisalasalany Gideona fa any amin'ny andininy fa 12 tonga indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely hoy le i anjely ary ilay anjely Jehova niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehova ny momba anao ry lehilahy mahery lehilahy mahery ony tsy mahery io ka tantaran'io vakio fa tsy mahery io izy ary ry havana mba te mba manafikanina very vary izy de afeninaingana sao de tratran'ny Midianina de kanosy tena olona tsy hanao ninina fa zao ny tenin'Andriamanitra momba anao Jehova ary lehilahy mahery tamin'ny alalan'ny anjely fa io tsy mahery fa Jehova le momba an'io mahatonga io lasa mahery i Mosesy miada-piteny ho lasa mahay miteny satria Jehova mitantana azy le jamba tsy mahita ny lalakalehany ahoana izy le tenin'Andriamanitra teo le jamba tsy mahita ny lalakalehany lasa maninona lasa mazavany ao anoloany satria maninona satria Jehova mitantana azy Jehova momba anao ry lehilahy mahery jere tsara ange mba ty fahitany Gideona ny tenany hoy Gideona 17 indrisy tompoko raha nomba anay Jehova nahoana nozonzo rehetrarehetra zao zay any amin'ny 14 io ny aninatsika ho atsika zay tsy malala io ny teny filamatry ty fandaratsika ty mpitsara 6:14 manao hoe de nitodika nijery an'i Jehova izy ka nanao hoe nijery azy Jehova ka nanao hoe mandehana am'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tana Midianina tsy efa naniraka anao va mandehana am'izao herinao zao jamba zany ianao mandehana amin'io fahajambanao io fa Andriamanitra hitantana anao tsy mahay mitory teny ianao mandehana amin'io tsy fahaizanao mitory teny io fa Andriamanitra anaraka anao mety tena tsy fantatry ry havana ny toerana misy anao inona ny mety hatsapahanao fa tena tsy izy mihitsy ianao tsy natokana ho anao ty zavatra ty mandehana fotsiny am'izao herinao marina ny tenana babitry Marie zao teo 1% izy atsika 99% an'Andriamanitra marina zany ny zavatra takian'Andriamanitra amitsika alao mba tsy miantso am'le messenger alao mba tsy miantso tsika azafady mba miangavy mampionina mba andefa message ny olona miantso io fa mba tsy atsona satria mbola mety hiantso andray izy tapaka ny fandaratsika azafady de sady tapaka le fandaratsika no tapaka le zavatra tiako tenenina de manjary sahiratsika matetitetika mihitsy nareo miantso ana rehefa anaty fandarana rehefa mba mandefa live de alao tsy atsona azafady tahin Jesosy daholo tsika taiza moa tsika nijanona teo mandehana am'izao herinao zao tsy mila zavatra hafa Andriamanitra fa io herinao io le 1% de tsotra ianao le manaiky fotsiny zay fotsiny raha tsy manaiky ianao 0% zany ny avany aminao
de tsisy azon'andriamanitra atao andriamanitra tsy afaka aneo ny heriny amin'ny olona tsy mety anehoana ny heriny ny olona tsy mety mandeha amin'ny heriny de tsisy ninona azon'andriamanitra atao fa ianao mitsangana de mandehana am'izao herinao zao satria zao ozy Gideona indrisy tompoko ataoko ahoana ny famonjy Israely mpianakaviny raiko ny malaelo indrindra eto amin'ny Manase ary za koa ny kely indrindra amin'ny ankonany raiko tanao zany tena marina mihitsy nge zany Gideona zany a tsy hita teo amin'ny fiarahamoniny zany na ny dada izy zany tsy mba misy tantarainy be de misy olona tantarainy tsy mahalala anay anareo misy olona efa mahantro zao efa mahantro efa sahirana tsy mahalala anay ianao za nge taranaky ohatra hoe rainy zanabelo mialatsindra misy rainy zanabelo eto le olona tany be da be ny olona amitsika mitantara zavatra tany aloha tany ny androany tantaraina zao aloha ndresahantsika be ny olona miankina amin'ny anaran'olona tany aloha tany za zanakaianina za zanak'Iraianina za zanaka pastera za zanaka anina am'izao aloha ny jerentsika nan'izany daholo tsika raha samy mitantara hoe za zanakiza fa tsy mampiova ninina zany fa ny anazy eto tsisy na zany aloha tantaraina ny taranadrainy a teo amin'ny taranaky Manase ny mahantra indrindra sahirana indrindra mampalahelo indrindra de izy koa nefa ao anatin'le tokantrano mbola izy koa mampalahelo indrindra nefa izy no atsoin'Andriamanitra ho atao inona izy no atsoin'Andriamanitra hitarika ny Israely amoaka ny Israely an-tanàna Midianina fa zao ny ten'Andriamanitra omba anao tokoa ka amely Midianina takafamely olona ray monjy ianao ry havana zany ny atao hoe jamba ho taritany amin'ny lalana tsany tsy fantatra io Gideona io na amin'ny tana sambatra ary tsy hainy na amin'ny tana sambatra izy olona tsy mba ny azy sy ny fianakaviana eo amin'ny samy Israely tsy mba mpifamaly aman'olona zany io le ny andalana de le arabainy daholo ny olona na hitsahan'io re izy anaty pisy de izy ndray azafady fa nataoko teo ny tongotro fa azafady re izy tsy mifamaly aman'olona zany tomon'ny olona de fa azafady zoky azafady zany le manao azafady ny atsena angamba anaovany azafady daholo mivarotra rehetrarehetra tsy mahay mitana sambatra ozany tenin'Andriamanitra taka famelina olona ray ny amely izanao ny Midianina satria maninona tsy ianao ny amely ianao maneke fotsiny fa zany amely zany ry havana zany mahatonga atsika zany mahatonga anay foana ampahery anareo mandro sofo fotsiny aza miteny zany za tsy mahay mitory-teny za tsy mahay mivavaka za tsy mahay reo ankizy rehetrarehetra reo na izay tsika rehetrarehetra reto tsisy nahay an'io tsika naray ary aiza ry havana no mbola mba eritreretako an'izay za zao ka hitory teny za zao ka hivavaka tsaroko mihitsy za tamin'indray taloha tambola kely manaraka ny anabavaka tam'izany mamonjy alim-bavaka any amina fiangonana anankiray tao amin'ny cheminot tao tam'izany manao alim-bavaka fa mahita olona mivavakela be tena variana ry havana hoe inona sao de mbolina matory ary reo mandoaliko reo inona daholo no tenenina ny ana vavaka 10 minitra zany tsy taoko zay tenenina am'izany tsy taoko de fa mba mpitarika vavaka any aty ianao le manaiky fotsiny raha jamba manaiky ho tantanan'Andriamanitra ry havana manambaka ny mahiratra mbola manao solomaso sy manana lampe de poche fa tena teneniko anao zany manaiky fotsiny ianao zany Davida angamba ry havana de nisy endrika mpiady Davida nge rehefa nifanona tamin'ny Goliaty vao maritsika resaka an'izay any amin'ny Samuel voalohany toko fito ambin'ny folo andiny faharoa amby efapolo de ozy izy ny ten'Andriamanitra ary noho nijerijereny Davida le Filistina de nahita azy ka nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volo ny tsara tarehy tanora mena volo tsara tarehy tsy endrika miaramila ho a Davida tsy nahay nitondra akory izy na de ny kojakoja fetiny miaramila ary ny fitaovana rehetra fetiny miaramila nampanaoviny Saoly azy fa izy tsy zatra tsy afa mandeha amreto tsy mahazatra reto ry havana ny olona ray tantanan'Andriamanitra tsy voatery manana ny fitaovany miaramila fa navato anankiray ary ny eny aminy tanan'Andriamanitra ny 1% efa nomeny ny tanany fa ny 99% tanan'Andriamanitra nga heverina fa toraka Davida ny nafatany Goliaty ina zay force-ny Davida ry havana fa ny tanany Davida fotsiny nataony ohatr'izao Andriamanitra nanodikodina an'iny Andriamanitra ny nanipy an'iny rehefa nanaiky fotsiny ianao tsy fantary Davida io lalana io satria jamba Davida ary lalana tsy fantany na de efa jamba mbola tsy fantany fa nanaiky ho tantanan'Andriamanitra
any amin'ny anina any koa misy lehilahy anankiray any ampitsara any ampitsara any misy lehilahy anankiray koa miaraka takataka ny Gideona toy ihany fa misy lehilahy anankiray atao hoe Jefta fa kinga zany fa manjary lava ny fotoana raha tantaraiko anao daholo any amin'ny Mpitsara faha 1 any misy lehilahy atao hoe Jefta de izy io zanaka ny vehivavy janga de Gileada ny rainy de izy zany zanaka vehivavy janga fa zanaka le rainy ihany de ny zanany rehetrarehetra nanana zanaka koa le rainy zany hoe izy zany nahilikiliky ny rahalahy de nroany rahalahy sy ny sisa fa jerinao tsara nge nanandrantan'Andriamanitra ty rahalahy atao hoe Jefta ty lasa izy zanaka ikalafa de nahilikilika de tsy mandova tsisy nininona raisiny ohatrany hoe olona maloto izy ao tokantrano de nroana fa zao ry havana malala mety voahilikilika ianao fa raha Andriamanitra ny momba anao ho alain'ny olona ianao ary ilain'ny olona ary ny firenena mila anao zay rehetra voahilikilika izy eto manaova mainina any tany an-tsaina fa azo manao mainina eto zao de verin'ny olona fa ianao voahilikilika fa zao ianao voahilikilika ny fiarahamonina io voahilikilika any ampiasana sy ny sisa io zao ry havana malala rehefa Andriamanitra ny momba anao ianao io vadika lasa ilain'ny olona ianao ny ampiasana lasa tsy mandeha io asura tsy eo ianao mikorota ny fiarahamonina io raha vao tsy eo ianao tsisy fifaliana eo amin'ny fety io raha tsy eo ianao tsy ianao le manao daladala reny fa isy fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fitombavako rehefa eo ianao rehefa tanan'Andriamanitra no mitantana anao jerenao nefa raha ny tantara andeha hiady matahotra ny olona am'le ady de anatsony Jefta satria fantatry ny olona any amin'ny Jefta ny tanan'Andriamanitra de nandeha izy nandeha olona tsy tokony ho eo fa teo zanaka kalafa fa lasa tompony lasa mpandova lasa nasandratra satria maninona tantanan'Andriamanitra ka Petera ngeravana vao malitsika resaka amin'ny Petera ngeravana tena tsy tenina teneniko anao fa tena Petera manjonony any manjonony any fo izy Jesosy hoe anomboka androany de tokopana rahatolona ianao hitan'ny Petera taiza ny ana rahatolona hitarika olona andeha andeha anatin'Andriamanitra toriten'ny Petera ngeravana tonga de nampibebaka ny olona satria nanino ny Petera tsy mahay mitoriteny izy tsy nahay nivavaka izy ary tsy nanam-pinoana izy fa jereva amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo any rehefa feny fanamasina Petera jamba fa nanaiko tantan'ny fanamasina naseny mijery azy fotsiny le jamba teo ampavadiny tsara iny mijery fotsiny mijery halleloia mijery anay ozy Petera sy Jaona ny fahitan'ny olona amin'ny Petera rehefa nanaraka an' Jesosy de izy hoe diso filière ino ny mba hitoriteny ko raha tsy pirina zay ozy izy ny olona na blaky basiko ho azonao am'izany trondro ngeny hainao mandrapatonga ny fotoana ozy Petera mijery io Petera io jamby io tsy nahita ny lalana mihitsy tsy fantany kory zany hoe manahoany zany mitoriteny tsy fantany zany hoe manahoany zany manangala olona tsy fantany zany fa tsotra fotsiny Isaia 2:20 andiny ny fahenina 20 hitarika ny jamba amin'ny lalina tsy fantany ary lalina tsy fantany nitondrako azy de maizina ataoko mazava eo an'ny lony halleloia ary ampitsara fa 1:20 ny tantaran'ny Jefta fa kio nge tantaran'ny Jefta efa mahafinaritra mihitsy io maizina ataoko mazava eo an'ny lony ny mikitotoana alamako tsara zany hoe na mikitotoana io tsy problème anao io ny 1% efa vitanao ny nanolotra ny tenanao araky le te raiko za misaotranao mba novidinao fotsiny na de tsy mendrika aza halleloia halleloia zany zavatra zany nataoko izy izy ka tsy amelako reo olona rehetra ny ran'Andriamanitra reo ry havana malala tsy navelan'Andriamanitra raha tsy natateraka ny zavatra nampanaovina azy tsy navelan'Andriamanitra raha tsy vita hatramin'ny farany azy tsy navelan'Andriamanitra raha tsy afaka tanteraka teo amin'ny tanan'ny Midianina ny Israely tamin'le lehilahy anankiray zay tsinitsininy ka iny lehilahy iny tsy amelan'Andriamanitra tsy ho avelana iny raha tsy tonga amin'ny tanjony iriny enao io tsy tian'Andriamanitra ho avela ianao rehefa nanolotra an'lay raha mbola tsy nanolotra an'lay 1% anao mbola tsisy ninona azo atao aminao fa raha efa nanolotra an'lay 1% ianao ny teneniny anabavy mary zao teo de tsotra fotsiny teniko aminao androany tonga amin'ny tanjony io tsy amelan'Andriamanitra ianao tsy tonga
izy ary avana mbananapoany zany Estera ho lasa vadiny mpanjaka zany Estera nge raha vehivavy tsotra sahirana nge fi Estera zany fa hozy Andriamanitra ataoko tonga any andapy ianao satria za mitantana anao mahay tsika rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra any ianao mila anao ny asan'Andriamanitra jambotsika tena andao tena izy jamba amin'ny fampitatana fa ny jamba amin'ny fampitatana asany anaty ady fa raha jamba amin'ny fampitatana ianareo nge tantan'ny jamby nareo mpanaraka fandarana nge tantan'ny jamby zay nge jamby fa attention zay jamba fa nanome ny tanana ihany Jesosy halleloia de io am'izay misy Jesosy mitantana toy ny ten'Andriamanitra raha tsy miverina taka ny zaza ianareo de io zay fa ohatran'ny zaza amin'ny fahitanao anay io fa zay tantanin'Andriamanitra de ozy Andriamanitra zao atao de zao no atao ozy Andriamanitra eto atao mijanona kely eto mandrosy kely eto de manaika raha tantaniny manatsaina ianao fa tsy manana an'Andriamanitra de mitandremy ianao fa raha tantaniny jamby ianao fa nameny 1% zay mivady ry avana nameny 1% io zay nomeny fotsiny de anjaran'Andriamanitra ny rehetrarehetra ozy hoe inona neny aminao eto nao manompo an'Andriamanitra io vatanao io sainao io fonao io fanahanao io atero tena fotsiny anao hoe Jesosy ekeko tsotro zao miantso anahy ianao androany halleloia ary za tena teteny aminao fa miantso anao Jesosy amin'ity androany za tena resy lahatra misy olona tson'Andriamanitra amin'izany toroteny zany eto androany mba hanjaranao ndreo mitondra ny 1% mba hanjaranao ndreo mitondra anao le tsinitsininy mihitsy halleloia anao za malelo tsoko no kanany tena io inona kotianao mba hitoroteny eno hoe inona toko moty za fa le ao androvoly ao jerena le miantso anahy jerena zao tsika tsy anao antiry ho voninahitr'Andriamanitra mila fanapairanao zay tenin'Andriamanitra zay tsisy diso filery zany tsika raha tonga amin'Andriamanitra fa misy ilan'Andriamanitra anao misy ilan'Andriamanitra anao de ny anjaranao fotsiny ny 1% aza dino zay ny lesitsika androany tany amin'ny anabavy Marizo de teneno androany Jesosy impirina andre ny antsonao ary zay fa androany kosa tsy ady hevitra tsony fa ekeko tsotro zao meno finaritra ity antsonao miangavy mitanao ity antsonao miangavy mitanao any fotaky ny fahotako mitanaonao mba ialako tompo ekeko tsotriza Jesosy tompo ekeko tsotriza teneno ity antsonao miangavy mitanao ity antsonao miangavy mitanao fa ny fotaky ny fahotako mitanaonao mba ialako tompo ekeko tsotriza anarakanao ka tsy fantatro akory fa ny fiainako rehetra efovery Jesosy fa ny fiainako rehetra de fovery tompo tsy nafona nosovovo ilanao Jesosy za ty tenako misalasala tsy fona ho latsaka andavaka Jesosy ulatsakandavaka kaitomana fanekena mbahotina kanarovanao atrany fanao atrany atrany samy miteny androany hoe fianao falina ty foko famananao falina ty foko famananana be fity tsy mafoly fitia tsy mafoly ka manora to tsy mahay raha tsy am'izay fitiavana zay angamba efa very ity antsonao miangavy mitala sotra Jesosy fa ny fotaky ny fahotako mitalaonao mba ialako mitalaonao mba ialako teneno hoe tompo tena ekeko tsotriza
ekeko sotiza ekeko sotiza endriavana malala raha dia teny amintsika rehetrarehetra tena mila ny fanatrehan'Andriamanitra tsika ry havana jamba daholo tsika rehetrarehetra fa andromanitra androany a tean'olo tanana atsika rehetrarehetra zao ry havana ny zavatra tiako ampairezana anao ny devoly a amin'izao fotoana izao zay olona rehetra mamiratra dia sotonony devoly jerenao tsara ohatra misy lehilahy zao ohatra tsara tarehy be mihitsy tarehy mahalehilahy anazy tena bikana sy ohatrandry Josefa dia zavatra mampireny indraindray matetika ohatra olo malaza pira ohatr'izany dia tena tsara tarehy be mihitsy dia izy ireny lasa sarim-bavy izy ireny olona mahay mira be mandray izy ohatra hoe olona reny elita rehetrarehetra reny olona surdoué rehetra reny andreny dia zavatra ataony devoly alainy daholo reny hiasa ho azy misy olona zao a tompona tena orinasa mpikirakira ordinateur tena hoe tena manatsaina dia alainy tsikelikely dia lasa miasa ho anazy misy olona zao a mahay mitendry zava-maneno be mihitsy dia indrisy fa tsy mira teny tsy mira tsy aty anaty evangelika ny ampiasany an'izany fa ny amina zavatra misy olona tena mamiratra amina fianarana sy ny sisa dia alainy dia mahavariana fa ny olona koa rehefa mamiratra izy dia ny zavatra tiany isandratana ivelarana dia ny amin'ny zavatra eny amin'izao tontolo izao mety vitsy any ngamby ianao mahita hoe olona tapipaizana dia mifidy ny anao asan'Andriamanitra vitsy zany fa ny elita rehetrarehetra dia lasa ny devoly mahay ohatra hoe tena mahay sport be mihitsy mahay miavaka amin'ny zavatra rehetrarehetra dia zao alainy tsikelikely matetika ny olona ohatr'ireny matetika ny olona malaza olona mahay zavatra dia lasa ny devoly ry havana dia ohatra mampalahelo ohatra ny hoe raha olombelona Andriamanitra dia ohatra mipitrapitra kely hoe iza sisany anahy fa zao ry havana malala Andriamanitra tsy mitodika amin'izany Andriamanitra dia niteny fa na dia vato aza afaka ovaina afaka hiderana azy na dia vato azy zany hoe tsika reto tsara noho ny vato e ianao io aza miteny hoe za tena tsisy ninona haiko kosa aloha ho anareo zany fa Andriamanitra mitady ny olona tsy mahina inona na inona mihitsy tena jamba mihitsy ary tsy mahita nalakale dia mba tsika mba tian'Andriamanitra ampiasaina rehefa ampahiratin'Andriamanitra ianao a ataon'Andriamanitra mamiratra ianao a za ry havana malala za tsy dia mamety tsy mamiratra amin'inona fa zay zavatra kely kosa nanako ampiasaiko an'Andriamanitra tena mampiasaiko ho an'Andriamanitra milanao Jesosy tsy zavatra vita be ny angatahany aminao raha isan-jato any aminao ianao le miteny fotsiny eny manaiky a Jesosy manombokeo anjarany sisa miandry anao ny asan'Andriamanitra tia hampamiratra anao Andriamanitra tsy manana afa-tsy anao koa nge izy iandry an'izy ary Andriamanitra tsika le tsy dia mahay nininy reto ohatra ny tsy dia makaizy reto tia ny hampamena manasanao a andao hoe tsika nompan'Andriamanitra zay ty amintsika ho voninahitry'Andriamanitra ifafaka tsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao satria no ny fahasoavanao Jesosy a dia voalaza teto ny afatrao ndreto misy jamba be dia be Jesosy a zay rehetrarehetra reto jamba be dia be
tario zay tario lalana zay Andriamanitra ilainay ny tananao. Ity ny ray isan-jatonay Andriamanitra. Ity ny ray isan-jatonay feno 7 avy any aminao. Fa fantatro fa te hampiasanay ianao. Fantatro fa te hampivelatra anay ianao. Fantatro fa te hampiasanay ianao. Fa io ny tsirairay avy eto androany. Te tantahanao amin'ny sandrinao mahery. Te ombay amin'ny fombanao mahagaga Andriamanitra. Ilay ositrao mahery. Te ho azavainao ny lalanay. Ho aravinao ny mikototoana. Tsy maina inona zay. Fa ianao efa niteny. Fa ny zavatra rehetra dia hainy milo. Dia ho hainay ny zavatra rehetra. Ho hainay ny toriteny. Ho hainay ny hanazava ny teninao. Ho hainay ny hanao délivrance. Ho hainay ny hampaherin'ny olona Andriamanitra. Ho hainay ny hanarat'olona ho ao amin'ny fanjakanao. Ary tsy atahotra ianao an'izany satria fantatray fa tsy zahay. Tsy atahotra nisy eo amin'ny farao satria fantatray fa ianao ny andahatra ny teny aty ambavanay. Dia androany Jesosy raha misy olona eto mba mangetaheta ianao amangy ny tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona Jesosy. Ianao amangy ny tsirairay avy ianao androany. Ampio tario ampiasao zay efa androso bebe kokoa zay vao nanomboka ny ainga dia ho tantaninao amin'ny sandrinao mahery. Tsy ho avelanao raha tsy miravina sy malama ny mikototoana eo anoloanay. Tsy ho avelanao raha tsy mazava mirapiratra ny aiziny eo aminay. Indreto ary ny jamba Jesosy indreto avy ny jamba. Afaka miteny mihitsy ianao androany hoe inty ahy tompo manolo tena. Tsy fantatra koa hoe inona ny anrahan'Andriamanitra anao. Tsisy mahafantatritsika. Fa ianao hoe misy zavatra ilain'Andriamanitra anao. Tsy fantatra zany. Andriamanitra mahalala an'izany. Fa ny anjaranao androany mitondra ny ray isan-jato dia ny fanoratena tenenao hoe Jesosy voninahiko. Jesosy inty ahy irao ahy. Mitenena Jehovah fa voninkaino ny mpanomponao. Afaka teneninao zany fa aniraka anao Andriamanitra. Misaotra Jesosy misaotra anao satria avy aminao dia avy aminao rery ihany izany zavatra rehetrarehetra izany. Misaotra ny amin'ny teninao androany dia ianao ampitombo ny anabavinay anatin'ny toriteny dia hanositra an'izany ianao. Ny devoziny Satana kosa dia afatotra amin'ny rahanao tsy afaka hanelongelona, tsy afaka hanampina ny sofin'ny olona amin'izany teny zany ary tsy afaka ny hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany. Misaotra Jesosy. Misaotra. Indreto ary ny jamba fa mananty tanana anao, manolo tanana anao Andriamanitra. Dia matoka fa ho lasa lavitra avokoa zay reto amin'ny fanomponanao amin'ny asa mandraharaha satria ianao nitantana anay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Lay vavaka ho an'ny firenena raha latojo amin'izao fotoana izao. Tainy tompontsika rehetra dia hiaraka hivavaka ho an'ny firenena ratsika. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay be fitiavana, be faharipo, Andriamanitra, misaotra betsaka ny amin'izany toriteninao izany, misaotra betsaka ny amin'izany mpanompo izany hoentinao avy amin'ny fahatsabany tany dia nasenao, tarisinao Andriamanitra. Tonga amin'ny toriteniny voalohany izy dia tena hoe isaoranay ianao satria mananamana indrainay hiaraka hiazakazaka aminay eto Andriamanitra. Dia misaotra betsaka Andriamanitra satria anay reto koa Andriamanitra dia tsahambavy no tantaninao, vombininao ny soronao tany amin'ny maizina dia nampahitanao fahazavana Andriamanitra. Dia tena misaotra betsaka anao izay Andriamanitra. Dia misaotra betsaka koa Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao fa vita somatsara indray ny fotoananay dia akiny feno am-pelatananao koa Andriamanitra firenenay jamba Andriamanitra mbola betsaka Andriamanitra ny jamba ao ianao Andriamanitra nengany androjaka ny fanahinao masina ampisokatra ny masom-panahiny Andriamanitra tena ahafahany hitanao tantano izy Andriamanitra mitananao mahery mitanakavana ny fahamarinanao Andriamanitra tena hoe hialo amin'ny fahajambany Andriamanitra betsaka mbola anaty kolikoly mbola repirepeny devoly amin'ny laingalainga kely ny titivola kely Andriamanitra enganenao ny asa amin'ny firenena io Andriamanitra tena ampisokatra ny masom-panahiny olona Andriamanitra ianao tena ahafahany olona mahita ny fahamarinana ahafahany olona manaraka anao Andriamanitra
avao Andriamanitra no fahazavana mihitsy Andriamanitra bakely hoe afahandreo fa mahita Andriamanitra manaraka hoe ry ny fahazavana Andriamanitra dia isorany Andriamanitra mamela koa ny heliko ny firenenay Andriamanitra mamindrafo aminy ianao Andriamanitra satria hitanao Andriamanitra fa mirongatra be ny faharatsiana ny alatry ny rehetrarehetra ao Andriamanitra dia ianao engany hijery hitompo maso an'izany firenena izany Andriamanitra dia mba hitompahazo maso koa Andriamanitra ireo izay tsy manan-koany na any amin'ny hopitaly rehetrarehetra Andriamanitra no ny hiaro sy fimbina anazy dia tiany feno am-pelantanana ohatrany hatrany Andriamanitra no fiainanay anay Andriamanitra nisaraka fa aoka ny herinao masina ho aminay rairay avy dia misaotra ray masino halleloia tianainao Andriamanitra amen. Halleloia misaotra betsaka ny rahatontsika eto anatin'izany ten'Andriamanitra zany dia misaotranao koa tapitra eto ny fiarahantsika ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra www.andramokaizo.com ahafahanao meno ny Aki radio dia ampatsivina antsika fa amin'ny zoma faharoan'ny volana oktobra dia afinaritra be mihitsy ny fotoanantsika eto manomboka amin'ny 7 ora sasany dia tonga dia misy andrata aloha dia avy eo mitohy amin'izao fandarana vavaka fiambenana izao dia eny fijona vavolombelona be dia be maromaro tsika dia eny toroteny tsika sasakalim-bavaka navatsika hoe tapitra any amin'ny amiray maraina any ny fotoanantsika amin'io tena ho tahin'Andriamanitra ny tsika rehetrarehetra hotratra n'izany fotoana izany mba hankalaza ny faharotana ny Aki radio tsika amin'io dia ho hitanao fa afinaritra misy rehefa akaikikaiky io fotoana io dia asena manontany antsika hoe inona le hira matetika mpandeha teto amin'ity fandarana ity alefantsika eo daholo tsy hoe daholo fa andefa hira maromaro tsika tsy ohatr'izao zany fa adiny 3 any tsika raha kely indrindra miaraka eto amin'io adiny 3 sasany andray anjara hiditra eto daholo ireo ankizy mpandray anjara rehetrarehetra na tsy mbola mpitoroteny aza fa ireo rehetrarehetra mpanao vavaka fanombohana sy firenena rehetrarehetra amin'ny groupe izay maharesy dia ho hitanao iseho tsirairay eto avokoa dia ho tonga eto koa misy mpanompon'Andriamanitra miaraka amintsika eto raha aman-dreny hiditra iaraka amintsika eto koa pasteur Rondro hiaraka amintsika amin'io fotoana io dia izy moa isorantsika fa izy ihany ny pasteur Monsieur Tary tsy menatra miseho eto manaraka fandarana jamba tantanan'Andriamanitra ohatr'izao isorantsika asady zany dia afinaritra ny fotoanantsika amin'io dia tongava sady ianao amboary ny programnao amin'ny faharoan'ny volana oktobra manomboka amin'ny 7 sasany hatrany amin'ny amiray maraina antsika araka sasakalim-bavaka izy io dia hitoy ny sabata maray sabata atoandro ny fotoanantsika dia afinaritra be mihitsy mba hakalaza mba hitsoka labzy kely tsika amin'ny akalaza itsika kely zany rotaona zany na dia mbola kely ary satria nandalo lalana lavitra tsika eto anatin'izany rotaona izany dia mba nomezantsika voninahitra n'Andriamanitra dia mahireza azadino raha misy amintsika mazoto andray anjara amin'ilay fanampinany mahantra ao amin'ilay groupe Gamaliela dia aza misalasala mandefa MP amiko dia mbola tsy tonga aty aminay kory ny fanampina ataonao dia honeran'Andriamanitra avy zato eny ane azy ataonareo amin'ireo madinikireo takany ataontsika ho an'Andriamanitra dia mahireza farakitra soantsika any an-danitra tahin'Andriamanitra daholo raha mbola tsy tonga Jesosy eny amin'ny raonandra dia rapitso ariva ohatra antsika ioneto rapitso alina tahaka an'izao dia voninahitra averintsika ao an'Andriamanitra misaotra anareo rehetra izay nandray anjara teto misaotra anareo naharitra ny ohatrany farany voninahitra an'Andriamanitra iray ihany halleloia amen.